Zavatra ho lazaina dia za moa efa nanolo-tena ho mpitondra tenin'ireo tsy afaka miteny. Mazava ho azy zany fa ireo olona any Madagasikara izay tratran'ny ramatahorana, tratran'ny fampitahorana, na de milaza ary ny praiminisitra Mamitina sy mpanina hoe tsisy gadra pôlitika, tsy ny gadra pôlitika ny olana ry izy mirahalahy fa ny pression morale sy ny harcèlement moral ataonareo ny olona pire noho ny fonja. Donc zany reny olona reny tsy matoky tsony ny appareil d'État ahafahany mametraka fitarainana dia aty amin'ny olona tahaka anay zay tsy manana mandat populaire tony no mba ampitondranany feo. Ka de eto aho zany raha miteny eto dia miteny amin'ny ampahany, ho lazaiko eo hoe mitondra ny tenin'iza fa misy amin'ny ampahany réflexion avy amin'ny tenako ihany. Na izany na tsy zany dia anaovako karazana réflexion amin'ny farany ny tena tongavana. Ny lohateny zay nampitondrako azy de ny hoe un état fort ou un état oppressif. Ny zava-misy am'zao fotoana zao hoe fanjakana matanjaka araky ny lalàna sa fanjakana mampatahotra. Tsy ampiasa le teny hoe mampiororo fa mampatahotra. Ny autorité de tsy amin'ny alalan'ny ditiko felehibe na amin'ny alalan'ny sandry fa ny autorité dia amin'ny alalan'ny lalàna. Ny lalàna nefa natao inona? Ny lalàna de natao ho fiarovana ny marina sy ny madinika. Izay zany tokony izy. Fa raha ohatra ka ny lalàna indray ho ampiasaina ho famoretana dia lasa oppressif le fanjakana fa tsy état fort. Inona mahatonga nahatonga ahy nanao an'ty lohahevitra ty? Misy cas anankitelo zay iangatsika androany de misy bonus anankiray. Nisy andro vitsivitsy zay tao ao dia nahatsikaritra aho fa ny appareil judiciaire ao amitsika zay tena bulldozer moa ny fampiasantsika azy. Zany hoe efficace be tena trongisany daholo zay eo alohany de mamay tena efficace, tena rapide rehefa amin'ny olona zay tokony hampiasana azy rapide, am'izay tiana hampiasana azy rapide. Fa mahagaga ilay appareil judiciaire bulldozer rapide, efficace, lasa misy lenteur administratif any amin'ny tranga sasany. Averiko indray, lay appareil judiciaire zay lazaina fa bulldozer, efficace, rapide, tsy haiko daholo zay fitokafana omenareo azy amina karazan'olona sasany izy de tena indray ao anatin'ny ray andro ihany tonga de milamina ny zavatra rehetra, ary iderana azy zany. Fa mahagaga misy trangany zavatra sasany mbola mila fandinihana, mbola izao, mbola tsy fantatra. Ny sasany aza mbola vao hoe anaovana ankety de tonga de fa adoboka any am-po za de zay vao mandeha ny ankety. Ny an'ny sasany mbola tsy azo atao ininona aloha fa mbola miandry kely aloha, mbola misy immunité parlementaire, atao daholo ty rehetrarehetra ty, misy mipetitra atao daholo moa zany fa hoe mitombona indray zany reny. Fa rehefa ny sasany izy de tena rapida be mihitsiny. Zay zavatra nahavariana azy. Am'zao misy miteny mihitsy nareo hoe tsisy gadra politika intsony am'zao fotoana zao. Io moa samy manana ny solomasony hamakina ny zavatra ny olona. Fa marina aloha mibokevitra aminareo raha ohatra ka ny chef d'inculpation tsy hisy mihitsy na iza ny hitondra hoe noho ny afon'ny politika de ho samorona tsisy hiteny an'zany mihitsy. Donc raha raisina arak'izay zany de tsisy mihitsy ny gadra politika, ary hatram'izay tsisy mihitsy ny gadra politika satria samy nampiasa an'zany daholo hoe ka nanao ny tsy mety izy, na tsy nahavoalo facture izy, na sasany tapitapika eo de hoe tsy nahaloetra ilay orinasa nanomboka ny taona zao ka hatramin'ny taona zao, de enona zany le hoe efa taona maro zany le orinasa tsy nandoetra, tsy nisy nahalala zany zay fa tapitapika eo lasa hita tapika le hetra tsy voaloha
fa naninona ka le izy efa mipetraka tao fotsiny de kitiana isaky ny manadaladala vao manomboka manao discours hafahafa le tompon'le orinasa na le olona atahorana de kitiana daholo ny rehetrarehetra any izy moa ny olona tsy manana casserole dans le sens hoe tsy voatery hoana fa doziny olo hoe bon ho alamino amin'ny manaraka alamino zany hoe fa hatram'izay io fa tsy vo zao tsisy gadra politika misy tao Madagasikara hatram'izay fa olona nanao ny meloko daholo araky ny fiteninareo azy ka le manao discours mampime ohatran'izany a mahavariana kely any mais bon tsy maninona zay moa ny samy manana fijeriny io kanefa na zany tsy zany a tsika malala tsara hoe ohatry ny ahoana ny fonctionne izany atao hoe famonjana zany ao Madagasikara ampiasaina ho iaho ary tena ampiasaina daholo ny hery rehetra sy ny moyen rehetrarehetra rehefa misy olona manelingelina na mireprésenter danger ho an'le régime fa tsy ho an'ilay fanjakana avahako tsara zany le fanjakana sy régime de priorité ny an'ny fiarovana ny régime fa tsy priorité ny fiarovana ny état zay zavatra mahavariana ny lourdeur administratif izay matetika mahazo atsika ao Madagasikara eo amy lafin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana tonga de manjavona ho azy rehefa tiana ho efficace lourdeur administrative rehetrarehetra fa rehefa raha normal de hoe mbola misy procédure arahana mbola misy zavatra tsy maintsy arahana ny fomba rehetrarehetra hainareo no manazava le procédure rehefa tsy mahamaika sy tsy intéressant le izy jereo fotsiny raha rahany ambomalaza e tsy makalavitra tsika miteny mihitsy nareo hoe tsy hoe ahoana mo filazanareo azy mila miandry anareo tsy fantatro na tafavoaka na sy tafavoaka na miandry fotoana ary nareo tsy maninona fa mahandro asa maninona misy urgence rehefa ny ansasany fa rehefa fatin'olona mikara rano ohatry zany de hoe mahandro asa zany hoe tiako tenenina zany hoe tantôt zany le procédure efficace tantôt le izy misy lenteur ity ndray zao le affaire varira mandalo ambany masotsika de ahitantsika an'izany zavatra zany keo noho zany ny tiako tenena alohan'ny idirako am'le quatre tsirairay rovina zany lay appareil judiciaire le appareil d'état no efficace ary rovina le izy manaraka procédure lavabe rovina no lazaina hoe ka raha ilaina ny urgence de atao fa rovina no mila miandry elabe iza no mahazo faveur inona misy na sasany atao azakazaka raha tosika mihitsy satria misy tsindry mazava be avy any ministre eo amitsika moa rehefa misy affaire dia ministre no antanina fa tsy ny procureur de la république ce qui est déjà mampome fa bon zay zany na Madagasikara ministre no miregle ny dossier rehetrarehetra avy eo nefa rehefa antanina andray izy amin'ny zavatra sasany tsy anjaran'ny ministre nge manao zany fa anjaran'ny fitsarany tanareo le deux poids deux mesures rovina ministre mihitsy no mandray tanana an'le raha rovina anjaran'ny procureur anjaran'ny fitsarana zany le discours mihitsy zany no manahirana ana hoe ahoana le izy ireto ary misy tranga anaky telo zay mampametra ampanontanina tranga voalohany de momba n'lay varira tranga faharoa momba n'lay tantarany Dalvis Madagasikara misy tika tokavana tsy resaka finoana aza matahotra ianareo anatin'ny finoana silamo sy ny hafa tsy any mihitsy resaka fa resaka fitsarana andresantsika état de droit ary ny fahatelo itia zany dia teny ampitondrany mpitsara ahy avy ao Antananarivo sy Madagasikara tsy Antananarivo fa misy afaritra hafa koa mitaraina hoe mba teneny ty pastora fa mijaly zahay atao ministère ny fitsarana
teny mataoko mahitsy be hoe bateneny ty fa mijaly zay atao ministère fitsarana satria tsy sariteny zareo de zany eto zany dia mpitondra teny mpitsara sasatsasany misy mosasany tsy samy miseho satria matahotra sao de hoe ho amidiko any amin'ny ministre ohatra zay moa ny fanao Madagasikara ao reto zalahy le pseudo journaliste manao Facebook reto mba misy mitaraina any aminazy de amidiny zalahy any amin'ny ministre sy ny filohan'ny république na ny filohany je sais pas quoi de mahazo vola be zareo zany aneny ao e mba mandeha mitaraina am'ireny olona mba neritreretina hoe influenceur na reny ny olona manana dossier ny arivan'iny ihany de tonga any amin'ny zalany ny anaran'le olona de tonga de tamin'ny perquisition tonga de tamin'ny raha matahora fianakaviana de na koa monétisevana misy zany niditra aponja misy le boy kely zay namidy tamin'ilay super président nefa mba neritreretina mba hiaro ny madinika zany laza aminareo mialatsiny afa naroatra kely an'ty émission ty nareo zay milaza anazy hoe nahazo milliard ozy raha za zao nampiasa an'zany atidohanareo zany efa manakarenareo la isany ah nareo manao azy io satria raha ny dossier ato amiko zany de tena misy olona farany ambony eto amin'ny firenena mise en cause azoko namidy anaovako rakety anaovako chantage mba hanolokony tobilako mba hosoloko fa nay fa gadroka mba hanolokony mba vidanako trano ohatrany sasany any amin'ny moron-dranomasina fa mbola averiko je ne mange pas de ce pain là tsy mihinana ny ranomason'olona ka dia eto a tena avec fierté ary misaotra anareo mpitsara nametraka fitokisana amiko ny confier ny cas anareo ho lazaiko rehefa aveo le cas numéro 3 de misy bonus anankiray zay tsy kely fa important le izy ka voalohany zany ny filohan'ny varira vao aingany iny ny teny hoe nisy menace nahazo azy indray zay fahita mazava tsara ho izy vao mamerena anareo mijery n'lay fanambarana nataony tamin'ny fahitalavitra fa misy pression ataon'ny olombe momba azy ary ny teny mazava ty filohan'ny nifika ambana amin'ny varira Madagasikara tya fa azo everina izy fa misy fifandraisany amin'ilay dénonciation zay nataoko mahakasika olom-boafidy anankiray teniny zany comment ça se fait après niny mahazo an'izao aho izy de zao mahazo anazy ao ka aleoko izy miteny raha misy ny manjoana mazava be zany de ono ah rehefa misy olona miantso vozo ohatra zany ahoana non assistance de personne en danger miariary be mihitsy miariary be mihitsy fa misy croyance fausse croyance voizinao Madagasikara ny amin'ny famononan'ireo varira reo inona ny disposition raisin'ny fanjakana akoatra ny fitsarana tena mila cellule de crise mihitsy ny zavatra oatra zao c'est du terrorisme monsieur le président de la république monsieur le PM ianao ny responsable amin'ny sécurité publique terrorisme zany fandripahana olona tsy hoe famonon'olona tsotra fotsiny tsy hoe nisy olona tsatokantsy tery terrorisme donc aiza cellule de crise ahoana ny intervention nareo amin'ny télévision fa maivana be mihitsy tena avec ny légèreté ny fomba famalinareo an'le izy nefa nareo rehefa colonel Patrick na i tsy haiko dolo reny sambolinareo fa tena arsenal de guerre no miasa vous avez les moyens et vous avez bien utilisé les moyens comment se fait-il rehefa reto varira reto dia manao ihany fantatry fa misy mission natao fa tena misy 2 poids 2 mesures maivana be satria tsisy intérêt ho anareo reo olona reo sauf exploitena fotsiny mba afahana manao populisme aiza le état fort miassure ny sécurité ny olona ho aminy et surtout rehefa misy personne vulnérable amin'ny lalàna iraisam-pirenena tsy ampianatra anareo ny atao hoe gouvernance de il faut doubler les moyens ohatra hoe handicapé vehivavy zaza sembana
de to zao minorité zay any amy sisiny eny tena mila arovana mialatsiny afa biby aza hoe ny sokatra tady ho ringana any ambovombe na reny de arovana mafy asina gardien forestier asina contrôle eo amin'ny paf satria en voie de disparition andrasanareo lany ringana reo varirareo fa raha le moyen ampiasainareo déploivanareo amin'io tena mitongilana de ozy nareo hoe tsisy gadra politique eto d'accord ary fa maninona tsy tahaka nampiasainareo ny hery tam'ireo olon-dratsy lazainareo fa olon-dratsy fa tsy gadra politique reo tsy ampiasainareo aty amin'ny zavatra ohatran'izao je vous pose la question tena mialatsiny fa tena sahako misy tena est-ce que vous avez la compétence de gouverner le pays? C'était le minimum des choses zany atao hoe sécurité publique zany de io zao io zala président ny varira io zao inona ny protection civile omenareo an'io ranga io efa mahazo menace de mort amin'olombe tokony déclenchena daholo ny système de garde rapproché fa tsy ampiasao ny russe rehefa tsy hanao ihany reo koa matsy fotsy boboka koa reo iaro an'ireo olona tenainiko reo tsy atao haingo trano fotsiny ny régime no arovana armée jusqu'au dent avec le fitaratra vitre fa lay olona atao am'le varira de entanina atsika mba tsy hanao an'izao mba engany atsika aoka atsika inona faiza le état fort efa gesteria amy 26 juin avec kalashnikov miaraka amy fandehanana hop 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 efa nul amy fiarovana ny olona sy ny fananany tena lazako hoe vous êtes nul afaka tezitra zay tezitra cas numéro 2 zay le zaka le état ve natao hiaro ny vahoaka sa natao iopprimer ny olona kany dalvis Madagasikara mbola averiko ndray tsy hiditra amy resaka débat stérile entre ny mpivavaka silamo sy ny tsy mpivavaka silamo tsy any resaka iny mbola afaka anaovana débat hafa iny aloha tsy anjarako fa zay tianao débat iny amy Facebook anareo any iny fa en matière d'état de droit no idirako eto ianareo milaza anareo fa mitana ny fitsarana sy ny droit io tena tsy haiko ina reny tena mampiasana zany tena sorena ho ary efa retateraka mahita hoe sany olona no manao menace de mort en télévision en Facebook manoloana ny dalvis peu importe ny raison je m'en fous fa matolo olona samana zany de satria faible le fitondrana zany ny symptôme ny atao hoe état faible aiza anao ahita amy tany mandroso hoe za dia manao menace de mort amreo fa tonga de ono hoe tonga dia represa enjana be mandeha ny CRJ mandeha ny GIGN mandeha dolo satria tsy misy atakandro raha vao manao menace de mort en public zany tompoko ka finoana io pasteur zay non ni loi de la république ambony no ny loi religieuse on est dans un état laïque pour l'instant angamba ny rapisany tsy fantatra la république ne protège plus ses citoyens tsisy intervention ny procureur tsisy intervention ny ministère ny justice tsisy intervention ataon'ny premier ministre tsisy intervention ataon'ny ministre de l'intérieur mbola very foana ina ny asany ministre intérieur vous laissez ça comme ça de zay sato amy Facebook no fandramatrato mety io fa tsy mety io mety io tsisy arbitrage public fa mifandramatra le samy gasy qu'est-ce que vous faites manao basket mizakazaka mandindy ça vous avez peur de quelqu'un fa misy lobbying matanjaka be tam'ty affaire dalvis ity zay tsy asainareo mijoro ampahabe maso
donc fandinam-petra iza no mitondra eto Madagasikara, iza no manomeny bakio, iza no manomeny lobbying ka tsy mafaka mijoro ny fanjakana amy zavatra oatra zany. Ny teny mihitsy Dalvis ary raisiko responsable izy amy teniny, mbola very koa aza ampidirina resaka finoana so misy ndray masy amily ka izy ane parce que tsy any resaka, nareo masy mahay mamily resaka zay rehefa tsy mahita poky nareo am'le zavatra objectif. Namoaka teny misy hoe nahazo pression hatrany amy fitondram-panjakana farany ambony aho, kolerevy e, fanganareo imam, fanganareo théologienne, fanganareo communauté religieuse, efa manao pression zareo, asan'zareo zany satria anjaran'zareo miaro ny fivavahana, d'accord, fa c'est pas le rôle de l'État amaray aman-dreny azy ny manao pression boakely anankiray. Ontsa nahita ny publication ny Dalvis manao hoe naiza rery azy contre tout le monde ozy de hijoro, fa aiza le fanjakana, aiza memy zala 24 heures izy en public, misy miantso mihitsy hoe fitaony aminy, tsy mampaninona anay zany, misy tena manoro zay hitany masoko mihitsy amy public zany, tsy mampaninona anay na de lazany extrémiste ary zay fa tonga ataonay amy fanaovana azy. Ministre de justice mibosy kozy, ministre de l'intérieur sa mety hitendry anareo rehefa ho le antany oatra fanao tamin'ny colonel nisan'ny zany nga oviny zany taisa asa tsy mahalalany zany. C'est pas un état fort, la preuve miforotra anareo rehefa misy lobbying eo amboninareo. De inona nataon'le boekely mba niezaka nijoro ihany izy mbakany, de ozy izy hoe voatery aho ozy izy hilefitra satria nahazo pression na hatrany ambony azy. Zay ve ny rôle ny fanjakana? Je vous pose la question, pourquoi Davis doit céder? Au nom de quoi? Avela koa ny finoana hoa fa resaka lalàna resaky eto. L'État a le devoir de protéger le droit de tout le monde. Le devoir applique l'obligation. Fa raha ohatra ka ny question religieuse manomboky zao eo Madagasikara no ambony noho ny loi de la République, ary io anakabone constitution mianina aho fa iaro ny lalàna sy lalam-panorenana io zao république tsika, forotra anareo satria misy pression mahazo anareo any zay tsy fantatra hoe pression ohatrany ahoana. Tsy hitako zany maha républicaine Madagasikara. Vototra areo le boakely satria tratrany lobbying anareo, mazava be nalizy e. Nefa nareo ministre Gasikara ohatra mialatsina manona anarana voalohany tonga de miasakasaka miseho télé manao interview manao fanambarana tamy Death Note, manomboka androany dia ongotana daholo ny boky ny Death Note rehetra any amy fitsara any amy fivarotana, ampanatsoana daholo ny mpivarotra ny Death Note, zao andray fepetra ny fanjakana any amy Death Note, satria mpivarotra mahantra ery amin'ny Analakely ampisehonareo sandry. Fa rehefa tonga eto amy Dalvis bouche cousue, état faible, afaka miteny anareo faible, fa rehefa remry Death Note nareo masaky satria olo marefo ka, olo mahantra ka, mpivarotra kely ery Ananarimo hanao inona, tomany fotsiny zao Facebook hoe fivelomanay tsy misy tsony, de mody hoentina amy resaka finoana de voly zao kolotsainy, vous êtes des lâches, kolotsaina mody alokalofanareo. Fa rehefa handray hiaro ny olona amy zavatra anankiray amizay nareo tsisy ambara. Zany ve natao hoe état fort, zany ve natao hoe lalàna tany tandalàna.
In'izay ho ava tsy maninona. Aizany état fort en matière de respect, de protection des citoyens. Zéro. À géométrie variable. Aseonareo ny muscle anareo rehefa amin'ny olona malemilemy ohatranay tony. Ina reny page be deabe navoakany olona anankiray zay nanakaraha azy reny zay fantatro ny anarany. Satria miapasitera ariany 12 000 kilomètres tsinaka de sakany. Fa rehefa n'olo kafa ao tanàna ny kolotsaina, ny droit d'expression, mahay miteny jiaby jiaby. État fort ve nareo sa état oppressif? De ina natao sao zany? Mba mifandamina retsika hypocrite, faiblard. Ka zay zavatra remarqueko, ny force de l'ordre atsika, ny justice ao amitsika de justice sur mesure, refesina le olona de en fonction le olona le justice. Zay misy ao. La justice à Madagascar est en faillite, mbola averiko zany, zara manatombotry aujourd'hui ka ny voalohany teny an'izany eto Madagascar. So misy amorona koa rapitso. La justice est en faillite. Ary tant ianao monsieur le président colonel tsy mandray atanana an'io justice io, na inona ataonao, na iezaka hanovany Madagasikara ho tonga Dubai ianao, asianao gratte-ciel tonga hatrany an-danitra, raha mbola justice io avelanao amin'io, tsisy dikany. Dubai à Dubai. Dubai zany anie misy lalàna, fa tsy hoe misy gratte-ciel tsara tarehy be fotsiny de lasaky Dubai be tanana Madagasikara, misy lalàna. Déployez-vous ny arsenal de guerre anareo rehefa misy olona en danger, fa tsy amin'ny olona zay tsy tianareo ihany nareo no misy ho azy le fitaovana. Ka numéro 3 farany, zay tena anton'ity zavatra ataoko eto ty, ny rabatteur eo anivon'ny ministère ny fitsarana. Mitondra ny feon'ny fitarainan'ny mpitsara maromaro aho, zay tsy samy seho masoandro ary tsy afaka manao fanambarana amin'ny presse akory. Fa misy rabatteur zay voarony responsable manana ny toerana ao ministère en justice. Mahavita mibaiko sy menacer mpitsara. Tsy nio eno tsara, mahavita mibaiko sy menacer mpitsara. Satria zanaka sy vinantona olombe teo amin'ny fitondrana teo aloha. Zanaka sy vinantona olombe teo amin'ny fitondrana taloha. Ao misy an'izany homme à tout faire zany amin'ny fitsaranao. Omeko anareo ny initial fa tsy hanona ny anarany aho. JR, fanafoezana ny anarany. Il se reconnaîtra. AFR, ny anaran'le anankiray. Vaiavy io, AFR. Ary zany ramose L zany. Sao de verinareo fa mizakazaka fahatany eto. Olombe, olona amin'ny fitsaranao no miresaka aminahy fa tsy hoe olon'iza. Ary nisy fotoana reo olona reo no teneniny nga fidèle razanapera tao amin'ny miara-manonja fa mbola mitoy zany, asa ratsy ataony zany hatramin'izao. De rehefa manao ny rabatteur zareo de tonono mihitsy hoe amin'ny anaran'ny ranona raha vao tsy mandeha anareo de zao ny tsindry azo anareo fa zay ny ranoranona. Ary hoatsona eto amasonareo mihitsy ny lehibe anay rehefa tsy manaiky anareo raky hanomeza zavatra takiny aminareo. Na ampitsaro amin'ny tribunal zany de mahazo tsindry am'ireo olona reo satria iraka. Izao le cercle vicieux ao amin'io justice io. Rehefa misy olona manana problème ao fitsarana dia anontany an'zareo, de rehefa tsy anontany zareo pardon, hoe amboarina ve ny aminareo, de rehefa tsy manaiky le olona tsotra de menacena. De rehefa manaiky indray le olona dia misy problème indray le mpitsara, menacena koa.
mba hanome faveur le olona nanaiky le proposition ny reto farany tout compte fait zany a il y a un état dans un état mba tsy lazako hoe il y a une justice dans une justice zany ny zava-misy eo amy tanànao bonus anankiray ngeza be zay rezaky hoe tsy lay aty ivelan'ny appareil d'état tsony no lasa problème an'le firenena fa le olona manana ny raikitra eo anivon'ny fanjakana mihitsy ny problema ho an'le firenena misy olo mbavambaoka anankiray zay tsy tonoko anarana fa i se reconnaîtra ary fantatrareo any amy faritra misy azy mampiorooro ny olo-panjakana rehetra eo amin'ny farim-piadidiany mampiorooro efa nyresaka tamiko daholo reo olona teo ambany fiadidiny fa un moment zareo no ny contacté de hoe mba mitenena paster de aveo niemotra zareo tanao fa matahotra ny ray aman-dreny mpitondra natao hiaro ny vahoaka lasa mampiorooro ary na ny ministre zay manao descente manao famangina any amin'ny faritra misy an'ireo olona reo eny ambony podium eny de betroany ngarainy io de mampametra-panontaniana hoe ozy izy reo olona reo hoe fa iza manome azy fahefana ambony noho ny fonctionny mahadeputé azy iza vitany mihitsy aza ny mampiforotra ministra grave eny ty zavatra ty mba ilazana amitsika hoe tena tsy mandeha amy laon'lay gouvernance azonareo lokona am'izay tiavanareo azy le izy hoe ka tena mandroso be efa misy fandrosona kely efa misy zavatra be efa misy azy zao efa dobay tsy haiko ay zany dobay zany fa misy olona o manana fahefana mihoatra lavitra noho ny titre sy fonction nomena azy manana fahefana mihoatra lavitra noho ny titre sy fonction nomena azy donc zany rehefa zoina atao zany ny style zany zao Madagasikara de zao ataoko zay azahoako titre na député ataoko zay aoko titre na ministre mba hanaovana fasady ana hoe manao ny asa amy maha olo-panjakana fa ao ambadika misy force informelle zay ambony noho ny fahefam-panjakana izay afahako manao tsindry ny olona rehetra misy zany conclusion feny de ty misy tokoa hoe misy lalàna ave Madagasikara misy lalàna sy institution sur papier io le atao hoe l'état de droit formel sur papier saingy ho an-kany Madagasikara état de droit effectif no misy ina ny état de droit effectif ny lalàna dia ampiarina de manière impartiale sur mesure zay ny fampiarana an'le izy misy aza mpikaroka sy mpandinika lasa lavitra mihitsy ny teny hoe droit sélectif no misy a Madagasikara zany hoe misy fotoana zany le lalàna appliquena amina citoyen sasatsasany tandis que ho an'ny sasany dia favorable izy donc fantanina malasa saina zany de hoe ao Madagasikara zany état de droit sélectif no misy zay fa Madagasikara de état de droit manaiky zany fa ampiako état de droit sélectif sur mesure rehefa équipe anao adino lasa ka ianao anefa mba nanao exil kely de tonga de sanctifié anao verina avy any amin'ny exil tonga dia béatifié anao verina amin'ny exil de mody mba mitolona kely ao ianao dia vita madio ndray ny passé anao fa ianao raha tsy équipe eo tadiavina daholo any ambany latabatra ohatrany misy facture jiramatsy voalohany le zanaty telo volana lasa ay le frais mpitary postaritsy nalohany fanaovana but de zao hitany daholo io rehetrarehetra io marary
fototra be le justice rehefa ohatra reny tena efficace, misy lopo. Fa na sasany misy ohatra ny gada be de tsy hita aiza zany, ozy le anankiray zay nisy zany ve teto, aiza zany, aiza zany. eo aloha izy le mpirany Barea tsy mahalala menatra, tsy mahalala menatra. Zay moa le rehefa eto amy tanàna, anay ny tanàna o zalahy de zay tianay no anaovana azy, marina zany zalahy, kanefa aza miambo zavatra zay tsy anananareo, zay tsy hainanareo fa izay izy no misy. Misaotra tompoko, misaotra anareo mpitsara izay nitondra an'izay fanazavana zay taty amiko de nampita azy aho force ho anareo zay miezaka mijoro amin'ny marina zakivy na de misy aza ny rouleau compresseur, mbola mitohy ny tantara. Samita ain'Andriamanitra. Raha soa tompoko.